Zao ty dia iran'ny Eric Manana ny lohateniny mbola ho avy. Le noty miverimberina ny tonony ankatramin'ny fiverenana sy ny intro. Lolo tonga dia atomboka. G miaraka amina base na B. Ohatran'izao ny G. Ny sorony ty dia B fotsiny. B miaraka amina. Dia asiana an'ity note D ato amin'ny troisième case ty. Zany. Fitendrena azy ok dia ny accord manaraka C ad 9 ty note ty mivadika makato reveo atao amin'ny deuxième case ato ambany ato mitendry an'ity E ty ianao zany raha tokony izy ary ty mety tsy voatendry fa satria ny ato manao an'izay fotsiny. Zany C ad 9 reveo D fa tendrena indra mandeha fotsiny satria note manaraka D dièse diminué 7 note tely tendrena dia jereo tsara ty mitanaka eto première case dia deuxième case dia verina première case. Ok, dia reveo E mineur zany ok tsiarovanao ok dia reveo miverina G miaraka amina base na B indray dia reveo C ad 9 dia D dia ohatran'izao fitendrenana D dia sokafana miverina indroa zay passage zay dia reveo izy makany amin'ny fiverenana dia amin'ny fiverenana manomboka amin'ny C ad 9 izy fa mahasamihafa fotsiny tsy tendreny ty G ato ty fa sokafana le izy dia lasa hoe dia ohatran'izao mbola hoavy eo izy ilay mitaraina be mbola hoavy ok dia ny note manaraka G miaraka amina base na B mbola hoavy dia A mineur verina G miaraka amina base na B ok dia reveo miverina A mineur itsako miadana dia miverina G miaraka amina base na B dia rehefa mira hoe angidy C ad 9 fa C ad 9 amin'ny taloha le izy an'ity G ato ty angidy verina indray le passage taloha C ad 9 fa misokatra le première corde voalohany ty mbola hoavy
tsy oela korange G miaraka amina bazina be de A mineur ndray efa tsinjokatra de C traty sady ty zao vao misy hoe C tsotra ok fa orano maso D sobe de G tsotra ok zay de zay le iraray manontolo ok